Fanambarana. Ny pampanololana ambony dia mampahafantatra ny be sy ny maro fa omaly talata 20 Jolay taona 2024 dia nisy teratany malagasy sy vahiny maromaro no voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana noho ny fanohintohinana ny filaminam-bahoaka. Araka ny porofo ampelantanana dia nanomana drafitra goavana saika hamonoana tompona andraikitra eto amin'ny firenena izy ireo ary voalohany amin'izany ny filohan'ny repoblika. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka isika ankehitriny ka zay aloha no azo ambara hatreto. Déclaration. Le parquet général informe le public que plusieurs ressortissants étrangers et malagasy ont été interpellés hier, mardi 20 juillet 2021, dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malagasy, dont le chef de l'État. À ce stade de l'enquête qui se poursuit, le parquet général assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Je vous remercie. Pas pour la zénamna romanarako ihany toy an'izany fanadihadiana izany. Zay indrindra mantsiny satria ny zavatra lehibe dia lehibe ary manompoina ny an'ny filohan'ny repoblika mihitsy ty raha ty ano izany tsy mbola azo ambarana zavatra ohatran'izany fa mbola mijanona ho secret aloha hatreto fa fanadihadiana kosa dia efa atao ary dia horehanareo miandalan'eo ihany any toy any.